raisiko ho tombontso manokana ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto indray amin'ity anio ity. Koa dia arabainy ianao miaino sy manaraka hatrany izao famelambelarana ara-tsoratra masina hitondra fitahiana azotsika hery ary indrindrandrindra mba hahatonga antsika ho fitahiana eo anivon'ny ankonantsika tsiraray avy ny fandrenesana tsy tapaka izao tenin'Andriamanitra izao. Ankonana ho any an-danitra niompana tamin'izany ny loha-hevitra izay noentina tamintsika eto nandritra ity herinandro ity. Maly isika dia niresaka hoe vokatry ny fahotana dia niseho ny fahasamihafana teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Hoe ny vehivavy tsy dia tena mivaky loha loatra rehefa manao zavatra, ary nisy toetra voavoly teo anatrehan'izay hoe lasa mahazan-doha be ny vehivavy. Ny lehilahy indray miseho azy be saina foana eo amin'ny zavatra rehetra izay atao, ary azo foana ny teny farany rehefa mba sendra mba miresaka. Kanefa nisy toetra izay voavoly ihany koa vokatr'izay lasa titena ny lehilahy. Ary hitantsika omaly zany fa azo atao tsara ny manasitrana ny amafisan-doha eo amin'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fikarakarana tsara ny vadiny, ny fikarakarana tsara ny zanany, ny tokantranony, ny sakafony ary ny tenany ihany koa. Ny lohatenintsika an'io dia hoe mity tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, velom-pisaoranao manokana izay satria manana drafitra ny eo amin'ny fiainan'ny ankonana ianao. Ny fanirianao dia ny ankonana rehetra dia ho any an-danitra. Tianao vonjena ny vehivavy ary tsy tianao very ny lehilahy. Tianao entina any an-danitra ihany koa ny zanaka manjavy. Misaotra Andriamanitra noho ny teninao, satria ny teninao no mampatsiahana isan'andro san'andro ny tokony iainanay sy velomanay. Ny teninao mba ho ankonana azo afindra ny an-danitra tokoa, ny ankonanay tsirairay avy. Hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao indray ianao Andriamanitra, mitenena Jehovah vavonina iaino izay no ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ositsika teo hoe ny lehilahy be saina dia lasa titena. Mety tsy maharesy lahatra anao izany, kanefa andeha hojerentsika ny ambaran'ny soratra masina ka ny resaka izay ho ataontsika eto izany isintomantsika lesona ny amin'izany hoe lehilahy be saina sy titena izany dia ny mpanjaka Davida ao amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko faha 11 sy ny toko faha 12 zany no ifantohan'ny resaka izay ataontsika eto. Tsy ho vakiana manontolo io tahaka n'ilay Genesis toko faha 3 maly, fa ho tantaraina fohy amintsika dia isintona lesona ny amin'izany tantarany mpanjaka Davida izany. Indray andro rehefa nandeha mba nitsangatsangana teny amin'ny toerana ambony, any amin'ny efitra any amin'ny farany ambony na andeha atao hoe terasy angamba raha ny marimarina kokoa ny mpanjaka Davida. Mandrakariva moa ny tranon'ny mpanjaka dia amina toerana avo, dia matazana ny tontolo manodidina rehetra. Rehefa mba sendra nitsangatsangana teny ny mpanjaka Davida dia nanompo ny masony teny amin'ny manodidina. Nitompo tamina tokantrano kely anankiray ny masony, ary rehefa tazana sy nijery teo izy dia nahita vehivavy nandro. Nalasa saina hoe tsy nisy tafo ve ny dosin'ilay vehivavy, fa dia tazana hoe io misy vehivavy mandro. Ary tsy niala izy zany rehefa natazana an'izany, fa niantso ny mpanompony, avy kely ianao, avy kely ety. Izy io vehivavy mandro io. Ary rehefa nampahafantarina azy fa Batseba ny anaran'io vehivavy io, aiza ny vadiny, miaramila ny vadiny io ary miady amin'ny fiandriananao any amin'ny sahanady any. Ay, tsy eto ny vadiny, ampanalao aty io vehivavy io, ampanalao aty io vehivavy io. Ary rehefa tonga teo amin'ny mpanjaka Batseba dia nanaovan'ny filana. Fotoana vitsy taty aoriana nandefa afatra Batseba hoe mba ilazao kely ny mpanjaka fa be voka ako. Ary eto amin'izay ny lazana fa be saina ny
lehilahy. Inona ozy nareo ny zavatra nataon'ny mpanjaka? Nampaniraka izy tany amin'ny Joaba. Dia niteny izy hoe alefaso makaty Ori moa no vadin'ny Batseba, ilay miaramila zany. Alefaso aty Ori izy fa misy lako azy, maika dia maika. Ary rehefa tonga teo amin'ny mpanjaka dia nitambatambazany sakafo. Ary ozy rehefa avy eo hoe mino aho fa voky tsara ianao. Ianao eo angamba efa malahelo ny vadinao ndao amin'izay ary ozy. Ndana aloha ianao mba omena lalana, andana mamonjy ny vadinao. Izy koa angamba efa mahatsiaro sy malahelo anao mafy. Inona ozy nareo ny zavatra nisy? Nody ve Ori sa tsy nody? Tsy nody Ori, fa niaraka natory tamin'ny gardien'ny mpanjaka teo mba vady izy. Ataoko ahoana ozy ny faly hiaraka amin'ny vadiko? Kanefa ny miaramila namako aho zany tsy fantatra na maty na velona. Reny mpanjaka zany fa tsy nety nody Ori. Dia nampanantsony ray, dia novan'ny mpanjaka ny fomba nandresena lahatra azy ody. Dia nitambatambazana kado, andana hoe eto any amin'ny vadinao ty, za mino fa tia ny vadinao ty fanomezana ty, ary fanomezana avy amin'ny mpanjaka. Raisiny Ori fotsiny ilay fanomezana. Nody izy sa tsy mbola nody? Tsy mbola nody ihany izy. Tsy mbola nody ihany izy. Rehefa ren'ny mpanjaka ary fa tsy nody Ori dia naveriny nampanantsona ny ray. Ary rehefa nampanantsona izy dia nobobohan'ny toka, no mamony. Ary mieritreritra ny mpanjaka hoe raha vao mamitapony io dia mahalala mody. Kanefa mbola tsy nody ihany ity vadin'ny Batseba ity. Ary nanapa-kevitra ny mpanjaka hoe ity zany ny faravahaolana. Niraisiny ny taratasy dia niraisiny ny penina, dia nanomboka nanoratra ny mpanjaka. Ary rehefa vitany soratra izay nataony dia nifeziny tsara ny taratasy dia nomeny any Ori hoe andany ty hoe eto any amin'ny lehibe ny tafika. Hoe eto amin'ny Joaba ty hoe misy taratasinao maika ty avy any mpanjaka. Ary niazakazaka ny olomay Ori nitondra n'izany taratasy zany. Ary rehefa tonga teo amin'ny lehibe ny tafika na Joaba dia natolotra hoe misy taratasinao avy any mpanjaka. Taratasinao avy any mpanjaka. Rehefa nisokafany Joaba ny taratasy dia nijerevany sy nipanjinany tsara Ori. Dia ozy hoe andany ianao no mitarika ny tafika ery aloha ry. Andany ianao no mitarika ny tafika ery aloha ry. Ary ny toe-javatra nampalahelo dia zao hoe nindao sy ny fahafatesana tany ity vadin'olona. Mba iarovana ny voninahitry ny tena dia nataony fomba rehetrarehetra hanambatambazana an'ity raim-pianakaviana mba hody any amin'ny vadiny. Ary rehefa tsy nety nody izy dia nitaperina hatramin'ny ainy. Zany milazana fa tia tena ny lehilahy. Ary besaina ny lehilahy ry havana malaisany. Ankonana ho any an-danitra ny tanjona. Ary tahaka n'ilay vehivavy hitantsika hoe vehivavy mahazandoa nahazo ny fanafody fanasitranana azy tamin'ny lasa, dia anio kosa dia hijery hoe ahoana ny fomba fanasitranana ny lehilahy tia tena. Ao amin'ny Efesianina 5, Efesianina 5 no misy ny fanafody fanasitranana ny lehilahy tia tena zany. Efesianina 5 andiny 5:20. Efesianina 5 andiny 5:20. Voakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Zay no fanafody fanasitranana ny fitiavan-tena eo amin'ny lehilahy. Tiava ny vadinareo. Ny anjaran'ny vehivavy manaiky ny vadiny. Ny anjaran'ny lehilahy mitia ny vadiny. Tsy akory hoe tsy mahazo manaiky ny vadiny lehilahy na tsy mahazo mitia ny vadiny vehivavy, fa izay ny lamin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fanambadiana. Mila mitia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ny lehilahy raha te ho sitrana amin'ny fitiavan'ny tena. Manao zany fitiavan'ny Kristy ny fiangonana zany. Dia hijery ao amin'ny bokin'ny Jaona isika. Jaona 7 andiny 9:20. Io no maneho ilay fomba ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana.
Jaona 7:5 ahoana ny ovaky ny teny. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ahoana ny toyny? Voalohany, nomeny ny zanany lahy tokana. Faharoa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ary fahatelo, fa anana fiainana mandrakizay. Tahaka an'izany ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Mila mity tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana isika lehilahy. Dia le fitiavana mahavatra manome, nomeny ny zanany lahy tokana. Ary rehefa manome dia tahaka ny fanomezan'Andriamanitra no atolotra. Ny tsara indrindra nomena tahaka ny Kristy. Atao fiainana mihitsy ny manome, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ary rehefa izy fa tsy izao nomeko dia manala ilay fitiavany tena ao anatintsika izany. Fitiavana nomena fa tsy taka, na felaka, na fanaratsiana. Aoka ho tsaroantsika lehilahy zany fa tena iray ihany. Tena iray amintsika ihany io vady io. Tena iray aminao ihany. Ka arakaraka ny anaovanao ratsy ifosanao ny vadinao dia ohatry ny mifosan'ny tenanao ihany ianao. Mikasy tanana ny vadinao ianao dia tahaka ny mikasy tanana ny tenanao ihany. Ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana dia ny ainy mihitsy ny natolony. Tsy voavidy voly zany, sarotra tanterahany zany. Kanefa mila mity tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana isika lehilahy. Ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, Kristy mihitsy ny meny. Kristy ilay tsara indrindra teo aminy, ilay tsy nanana ny firy, ilay tsy fony, tsy mba zava-boary hafa na anjely, fa ilay iray amin'Andriamanitra no natolony. Tahaka an'izany ny fanomezana tokony atolontsika ho an'ny vady ry lehilahy namana rehetra. Mila manome foana isika lehilahy raha te ho sitrana. Verika indray mandeha. Raha te ho sitrantsika dia mila mahavatra manome foana. Mety tsy ny haben'ny zavatra izay omena ny tena zava-dehibe, fa ilay fahatsiarovan-tena manome izay ananana. Nanana an'Andriamanitra zao Jesosy Kristy, dia izay nanana ny meny. Tsy mamorona ny tsy misy, na hoe andeha hitrosako ahafahako manome ny vadiko, fa izay misy. Na dia voninkazo hitanao eny an-tsaza, tsotsofo mandrapatonga ny an-trano dia atolory ny vadinao zany. Ary izany ny fanehoam-pitiavana tena izy ny manome fa tsy ny mandray. Ry havana malala isany, isika raim-pianakaviana, isika lehilahy izay miaino sy manaraka izao fandarana izao, aza mba hadinidiny mihitsy ireny fotoana manokana ireny fa tena sarobidy ao amin'ny vehivavy ireny. Tsingerin-taona, ny tsingery aniverseran'ny batisa, ny taom-baovao, ho avy ity izao ny fetiny ireny. Manana fahatsiarovana manome satria fomba nasitrana antsika ny amin'izany fitiavany tena izany ny manome. Zay zany ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa zany dia zao hoe mba tsy ho very ozy zay rehetra mino azy. Io zany le fitiavana mamonjy, manao izay ahatonga ny vady tsy ho very, tsy mianina fotsiny amin'ny bika aman'endriny, fa mitady ny fomba rehetrarehetra izay amonjena ny vady. Tady avy ny fomba rehetrarehetra ahatonga ny vadinao io tsy ho very. Very vady tahaka ny very tena ihany. Mbola mipetraka angamba ny fanontaniana hoe anisan'ny tanjon'ny lehilahy dia nitady ny amonjena. Manao ahoana isika ny amin'ny fianarana ny lesona sekoly sabata eo nivon'ny tokantrano ao? Mbola mikamba ambili ihany ve? Ataovy ny fomba rehetra izay amonjena. Ampio izy amin'ny fanaovana raharaha eo nivon'ny tokantrano. Indraindray manko ny renim-pianakaviana dia mbola sotokan'ny fomba ny Marta. Variana mikarakara ny ara-nofon'ny fianakaviana dia manadinidiny fa misy fivoriam-bavaka izay anasan'Andriamanitra ane anoany. Rehefa manome ho azy isika dia ny mahasoa ve no atolontsika sa ny mahafinaritra? Ny baiboly ve sa ny aitraitra sy ny fitafy tsy montina? Zaro tia nompo an'Andriamanitra
ny vady fa nisany hamonjy azy ihany koa ny fanazarana an'izany ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fizarana fahatelo farany dia zao hoe atao izay ananan'ny vady fiainana mandrakizay, ananan'ny fahamasinana raha ny marimarina kokoa. Ary ny olona masina dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fonan'i Jesosy Kristy, hoy ny voalazan'ny Apokalipsy 12:12, Apokalipsy 14:12 ihany koa. Zaro andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny vady, ankatoy ny tenin'Andriamanitra, ankatoy ny didin'Andriamanitra. Ary raha tonga Jesosy, mba inona reny mba fifalianao? Ianao ilay lehilahy tovy amiko. Fa ho anahako manokana dia zao hoe ny andro fifaliako dia ny miray dia amin'ny vadiko ho any an-danitra, any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ataoko ahoana moa no ho any an-danitra nefa ny silaka avy amiko aza tavely eto an-tany? Mba alay fisary an-tsaina anie hoe firy taona niaraka teo anivon'ny tokantrano, firy taona ny fampizaka ny mamy sy ny mangidy, kanefa iny Jesosy tonga ny ilany ihany ny voavontsy, fa ny ilany sanatrian'izany tsy voavontsy. Mila miaraka amin'ny tombo ara-panahy amin'ny vady isika lehilahy. Ary ny Apokalipsy 12:20-17 moa dia milaza mihitsy hoe tsy mba hiditra any mihitsy izay tsy masina. Raha iritsika zany nitondra ny ankonana ho any an-danitra, dada, neny ary ny zanaka dia homanina mba ho tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny olona masina. Ny lohan'ny ankonana ho any an-danitra dia mahavatra manome, mamonjy ary mampanana fiainana mandrakizay ny vady. Ary zay ilay fanasitranana ny fitiavan-tena eo amin'ny lehilahy, mahavatra manome. Ary rehefa manome dia manao ano izy? Ny tsara indrindra no atolotra, mitady ny fomba rehetrarehetra amonjena ny vady. Ary ny fahatelo dia zao hoe manao izay ananan'ny vady ilay antsoina hoe fahamasinana. Raha tiana ahatra ny fanambadiana, omena lanja ny fanehoam-pitiavana. Raha pitsy dia hijery fomba fanehoam-pitiavana vitsivitsy isika, atsara fototra izany antsoina hoe fanambadiana izany. Ary ny faniriana dia zao hoe mba samy ho sitrana amin'ny amafisan-dohany anie ny vehivavy rehetra izay miaino sy manaraka izao fandarana izao, amin'ny fikarakarana ny vadiny, fikarakarana ny zanany, ny tokantrano, ny sakafony ary ny tenany. Ary mba ho afaka amin'ny fitiavan-tenany ny lehilahy rehetra amin'ny fahazarany manome, mamonjy, manao izay ananan'ny vadiny fahamasinana, andovana ilay fiainana mandrakizay. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitra, misaotra noho ny teninao. Tsy tianao hisy ho very ny ankonana, fa manana alanenina atao amin'ny ankonana tsirairay avy ianao. Nandray ny lesona ny vehivavy, ary mbola nandray ny lesona ihany koa ny lehilahy. Inganika mba ho sitrana amin'izany fahasamihafana izany izahay Andriamanitra, ka mba voaomana ao amin'ny fitsenananao eny amin'ny raolanitra. Apetraka feno eo am-pelantananao ny ho avy-piainanay tsirairay avy. Efa madiva hifarana ny fotoana, ary efa tianao hody any aminao izahay. Omany ny foamam-pananay Andriamanitra, ary avao izy isanandro sanandro ny fanoran-tenanay, mba ho vonina ao amin'ny fitsenananao eny amin'ny raolanitra. Apetraka feno eo am-pelantananao indray ny ho fitohizan'ny fiainanay, anio ny ampitso ary ny ho avy rehetra. Dia tonona sy angatahana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.